Ny zoma fa 20 volana ho avy zao tokoa no ifarana fomba ofisialy ny farafandraisana zany ny antota taratasy filatsako vidina be ny tanàna sy mpanolo-tsaina ho an'ny eto Madagasikara. Ny omba izay fandraisana antota taratasy izay indrindra no entina amintsika ato anatin'ity fanadihadiana manaraka ity. 27 ora mialohan'ny fepitoana farany andraisana ny antota taratasy filatsako vidina. Mitombo isan'ny fikambanana antoko ary vondrona politika nametraka ny antota taratasy filatsako vidina eny anivon'ny OVEC samihafa. Raha nitaritra avy amin'ny mpitarika ny antoko Hery Vaovao Madagasikara dia anarivo ny komina efa nametrahan'ny HVM ny lisitry ny kandida ho ben'ny tanàna sy mpanolo-tsaina. Raha mikasika ny lisitry ny kandida eto Antananarivo renivohitra indray dia mbola manohy ny sivana ny kandida hitondra ny lokony Hery Vaovaon'i Madagasikara ny birao ny antoko. Namafisy ny mpitarika kosa fa tsy maintsy hanolotra kandida ho ben'ny tanàna eto an-drenivohitry Madagasikara izy ireo. Efa mandeha ihany koa ny fametrahana ny antota taratasy filatsako vidina ho an'ny antoko TIM. Efa tafapetraka ohatra ny antota taratasy filatsako vidina ho an'ny kandida TIM ao amin'ny komina manodidina ny renivohitra toy ny Enivato. Raha ny fantatra dia efa vita ny fisafidianana ny kandida ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra ho an'ny TIM. Raha pitsy no ametraka ny antota taratasy filatsako vidina ny kandidan'ny TIM. Raha ny feo mandeha dia fianakaviana Ravalomanana no arotsaky ny TIM ho kandida ben'ny tanàna eto Antananarivo na i Lalao Marc Ravalomanana na i Marc Ravalomanana no mety ho kandida arotsaky ny Tiako Madagasikara. Ny vondrona Armada dia nanamafy tamin'ity androany ity fa andray anjara feno amin'ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolo-tsaina izy ireo na dia nisy aza ny fampitandremana ny mety sy andraisan'izy ireo anjara amin'ny fifidianana ny faran'ny herinandro lasa teo. Ny Avana, ny Mapara, ny MMM, ny Atoko Maitso Asn'i Madagasikara ary ny fikambanana Iaraka Isika dia hanolotra kandida avokoa amin'ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolo-tsaina. Raha pitso, itony zoma izao dia ametraka ny antota taratasy filatsako vidina ny kandida avy amin'ny Armada. Ho an'ny kandida ho ben'ny tanàna eto Antananarivo, ny zoma izao ary amin'ny ora farany mialohan'ny ifarana ny fametrahana ny antota taratasy filatsako vidina no amoaka ny anaran'ny kandida ary ametraka ny antota taratasy eny anivon'ny OVEC ny Armada.